Tompoko vavy mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ma TV ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao zao manolotra ny arahaba ihany koa ary dia asaina indray ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity na ny sehatra ny fampianarana na ny fahasalamana dia nazahoana akom-baovao ihany koa torak'izay ihany koa ny sehatra politika atao anatin'ilay fanaony ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajoelina ao anatin'ilay antsointsika hoe fitombita dia nazahoana akony ihany koa zany rehetrarehetra zany ny tontolon'ny fanjofana izay mampikaikaiky ny vahoaka malagasy sy akanavaka dia nisy ihany koa ny hetsika nataon'ireo teo anivon'ny mpanjifa ny sehatry ny fampianarana aloha zany no isataratsika ny fampahalalam-baovao antoka iray ampizotro araka ny tokony izy ny fanadidina mpanjakana CEPE ny laminy anivon'ireny foibe mpanadinana ireny raha ho an'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra dia tonga teny amin'ireo foibe sy ireo efitrano ny tompona andraikitra mijery ny lamina rehetra napetraka mba ahafahan'ireo mpianatra makatoky sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa amin'ny fiatrehana izay fanadinam-panjakana amin'ny talata ho avy izao izay. 3 andro mialohan'ny hiatrehana ny fanadinana ara-panjakana voalohany na ny CEPE efa mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra ho an'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra. Androany ny teto ireo ivon-toeram-panadinana ny tompon'andraikitra voalohany ny sisiko Antananarivo renivohitra nijery ireo efitrano sy ny lisitra ireo kandida sy ny laharana mipetaka eny amin'ny latabatra. Tetsy amin'ny ivon-toerana LMA izao sary arahantsika izao. Efa mamaraparana ny fanomanana ny efitrano mpanadinana rehetra, efa hitantsika ireny efa mipetaka daholo ny liste des candidats, efa mipetaka amin'ny seza ny numéro an'ny candidat, ny taratasy fiantsoana rehetra amintsika amin'ny teny izao angamba sabotsy maraina efa be dia be ny mpianatra nahazo ny taratasy fiantsoana ny aminy. Misy koa nefa ireo sekoly izay mbola miandry ny andro alatsinainy sady hitsofandrano an'ireo mpianatra no izarana an'izany convocation izany. Raha atao indray miteny zany dia efa vonona daholo ny zavatra rehetra amin'ny fiatrehana amin'ny fanadinana CEPE amin'ny talata ho avy izao. Amin'ny fanadinana ara-panjakana voalohany ny CEPE dia sampany tokoa ireo mpianatra no hiatrika an'izany fanadinana izany. Manoloana izany indrindra dia manana ny hafany ho an'ireo mpiadina ny chef Sisiko Antananarivo renivohitra mba ho tony tsara amin'ny fiatrahana izany fanadinana izany ireo mpiadina. Izahay aty eto amin'ny faritidy mpampianarana Antananarivo renivohitra dia miombona tanteraka aminareo amin'izany fanadinana voalohany hatrehanareo izany. Efa niezaka izay nandamina ny lafiny rehetra azonareo mifantoka tsara amin'izany fanadinana izany dia mahereza aza mataotaotra fa tsy misy zava-baovao any fa izay zavatra rehetra ny anaran'antanam-pianarana ihany no adinany dia mirary fahombiazana ho anareo rehetra rakizy. Ny ankizy no miatrika ny fanadinana fa manana andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny zanany ihany koa ireo ray aman-dreny. Fampanaovana mafana ny mpiadina, ny sakafo, ny fahatoniana dia tokony andraikitra ny ray aman-dreny avokoa. Afatra apetraka ho an'ny ray aman-dreny ataovy mafana tsara ny ankizy fa efa tena ao anatin'ny régime tanteraka tsika dia aza omena sakafo mafizatra sy be menaka koa izy fa sakafo ara-pahasalamana tsara no omena sakafo mafana tsara dia aza mpanaovina kiraro vaovao manaikitra izy fa ataovy kiraro izay efa nazy eo ihany izao zany hoe mba tsy hiala be loatra amin'ny fiainany andavanandro ilay ankizy mba tsy hataitaitra azy dia mba mangataka antsika ray aman-dreny koa mba anaiky ny fandaminana rehefa hoe maneno ny sonnerie ohatra hoe mivoaka daholo amin'izay ny ray aman-dreny dia avela antsika amin'izay ny ankizy kely fantoka dia rehefa tonga indray ny amin'ny atoandro dia afaka miverina isika. Amin'ny atalata izao no hiatrika ny fanadinana azona ny diplôma voalohany ireo mpianatra kely manerana ny nosy. Raha toka 7,500 sy 7,5 hetsy ireo mpiadina manerana ny nosy dia miisa 2,20 sy 3 alina kosa ny eto amin'ny Sisiko Antananarivo renivohitra izay hiparitaka amin'ny ivon-toeram-panadinana miisa 220. Izy solo tena ny Sisiko avokoa anaramaso isaky ny ivon-toeram-panadinana.